eny ny zavatra tsara rehetra eo amin'ny fiainana dia manam-piafarana avokoa. Ho an'ny olombelona dia misy ny andro farany izay tsy maintsy hitsara, misy ny andro farany izay atao aminy, ary misy ny fitalaona farany izay ataony. Indraindray anefa dia toa tsy hitany akory ny tombontsoa farany mandalo eo amin'ny fiainana. Variana amin'ny firotirotin'ny fiainana izy ka tsy fantany akory no mahatongotra ny andro izay tsy maintsy andraisan'ny fanapahan-kevitra. Ankehitriny anefa vao maika ny olona mandalo rano foana ny andro ny ohatra noho ny tamin'ny andro lasa rehetra. Ny tsy fantany dia ho avy tampoka ny Espito izay tsisy kintana na marana intsony hamarana azy. Zareo efa nariva avao ve nareo? Dia koa vetivety anefa misy resaka mainky ty. Ny olona rehetra mahafantatra ary tsisy izay tsy milaza izany amin'ny vaovao, gazety, télé, internet. Tantarao e? Ilay lalàna momba ny alahady efa neken'ny Amerikana anie ilay izy. Izay vao vita ny amintsika. Kosa e? Tsy vao mafaly aza ve zany? Fangamotsy ny tao famantarany amin'ny fiverenan'i Jesosy ilay lalàna momba ny alahady. Dia ahoana ireo namantsika? Inona mety ho fetsiny? Tiago maninona raha vorana aminareo tsika hariva? Tonga avy any an-trano ary nareo amin'ny valo e. Tsy maintsy ampahafantarina izany ny rehetrako. Izaho aloha tsy ahita fifantohanao am-pianarana amin'izany e. Marina mafy e, ary semba manahoana? Mandeha mianatra ihany aloha izao e. Izay fa raha hariva any an-trano amin'ny valo. Aza matahotra fa izaho mpandray sasany e. Allô, andrazo kely vetivety azafady. Allô, efa nisy nampandray-anao ve? Claudia, manahoana kia? Efa nahita andriany saka, dia efa henoko tamin'ilay fivoriana. Tena ilaina ny fahatongavanao any rariva. Idinidinika momba an'ilay lalàna ny alahady manko isika. Ohatrany efa nivoaka omaly mantsy ilay izy, fa ny gazety tsy namoaka izany raha tsy vao tamin'ny maraina. Izany hoe samy tsy mahafantatra ny tokony ataony daholo aloha ny hatreto. Izay no mahatonga ilay fivoriana. Efa naheno ve pasteur? Pasteur? Haiko mety tsy mbola nandre izy. Izay izany fa hariva mifankahita. Veloma ary. Andriamanitro,
tiako ity izay miandry ay. Indrindra n'izao fotoan-tsarotra izao. Mangataka aminao koa aho. Ho an'ity zanako kely ity. Izy irery no mba hanifananako, sady ilay tokany aiko. Jereo angety izy. Trotroy amin'ny tanam-pitiavanao izy tompo. Efa nampandrenesiko daholo angamba izay. Inona avy izao no mety anjohanay? Leka, tena zava-dehibe nge io e, raha zasy dia makany. Aza mitapitapy eo lesy ry betoa. Any Amerikana zany lalàna ny alady zany fa tsy asika sady efa ela nge fanjakana sasany tany nampiatro io lalàna io e. Eny e, fa amin'izao nge efa izy rehetra no mampiatra azy. Izao tontolo izao zao aka tahaka an'io koa. Sady fantatro se fa ara-paminaniana io. Efa 100 taona mahery nge faminaniana no laza fa Etazonia tsy ho firenen'ny fahafahana rom-pivavahana intsony e. Tsisy dikany zany e. Na zay ny eran-tany aza ny alady. Tsy manotonina ny zon'olombelona nge zany e. Efa hafandray izao ka. Izao efa misy lalàna mandidy fa tsy maintsy manaja ny alahady toy ny andron'ny tompony olona. Sady tsy mahazo miasa mihitsy rehefa alahady. Fa ny tena olana dia ity. Fa inona indray e? Tsy maintsy miasa rehefa sabotsy. Lalàna dia mitaka izany. Ary tsisy tsony izany hoe tsy miasa sabotsy izany na le efapolo resa-kerinandro azy. Tena tsisy tsony izany. Aza bela zao eo lesy. Tsy bela zany tsy sangoka zany e. Ao e, raha mivoahevitra se dia amin'ny valo fotoana ao arivo ao amin'ity ago. Ao amin'ity ago? Ie, fa ahoana? Misy olana zany hoe tsy dia azokazoko loatra ny toetran'ilay bandiny. Eny e, misy foana nge feromandro amaty. Tsisy tsy vitan'Andriamanitra izany eny e. Lika, tongava fotsiny manatrika ilay fivoriana e. Luka, tokony hanatrika io fivoriana io se. Alao fa ho hita eo e. Andriamanitra, mahafinaritra tokoa ny mijery ny asa-tananao sy ny herinao anatin'izao zava-boary izao. Tonga nefa ankehitriny fotoana izay tsy maintsy hisahidrana ny finoako. Finoako izay kely, marefo, moa ve mba afaka hisahidrana io? Eny faly aho satria io lalàna momba ny alahady io dia anisan'ny famantarana ny fiavianao. Ela tokoa moa sy no niandrasanay izao mora sy fotoana ity. Andriamanitra, mangororo ny fanako, matahotra ny fahalemeko aho, omewera ny tompo, raiso ny tanako ary arovitra ny fanomborona amiko.
Azontsika rehetra ve ny tia faminaninam-bara momba io zavatra mivoaka io? Raha araka ny fahalalako dia lalàn'ny alahady izay navoaka ny États-Unis io dia fanoto tsara ny faminaniana izay efa 100 taona mahery izay. Eny e, fa ny tena tiako dia ilay izy hoe famantarana. Tsotra be zany e. Ny fanahy ny faminaniana dia milaza fa rehefa nanao fahiran'ny Jerosalema ny maramila romanina dia famantarana ho an'ny kristianina zany mba handosirany. Amin'izao koa dia ny lalànan'ny alahady izay navoakan'ny États-Unis dia famantarana ho an'ny zanak'Andriamanitra mba hialany amin'ny renivohitra, mba ho any ambanivohitra. Izany dia fanomanana ny fandosirana ny teti-draton'izao tontolo izao. Ohatran'ny sarotra inoana be any zany a. Nahoana ny andositra? Raha any États-Unis no ampiarana izany? Tsika ange aty Brésil e. Satria faminaniana dia manamafy fa akatahaka ny Amerikanina avokoa ny firenena rehetra. Marina izany. Jereo fa angeny fa ka ny Brésil tahaka ny Amerikanina e. Tsy hoe lazao dia ho tonga aty koa izany. Zareo a. Resaka finoana anie zany. Andriamanitra dia mandefa fampitandremana ho antsika zanany. Tonga izao ny fotoana ka izay mino no sahankatoa. Andositra, koratsinandraka. Dia ahoana zany amin'ireo olona voateraka? Ireo tetỳ an-drenivohitra foana. Hita ho misy angeny olona miankina amin'ny renivohitra ny fivelomany e. Ny tranony, ny fananany izay efa nahoriny hatry ny ela ao daholo. Indray andro, niantso an'i Abrahama Andriamanitra mba hiala amin'ny taniny. Tokony ho 570 taona izy tamin'izay. Tao daholo anefa ny fananany rehetra. Nandeha izy na dia tsy fantany mazava raha ny toerana alehany. Ity koa ny vadiny Lota koa anie tokony ho ohatra tsara ho antsika. Andriamanitra niteny tamin'ny zareo mandosy hiala ny Sodoma ka tsy herikerika. Fa noho ny fitiavan'ireo arenany dia nodikainy ny tenin'Andriamanitra. Araka ny Baiboly, inona ny efa raha? Lasa vongatsiry izy. Ndosy ny fahafatesana izy noho ny fitiavana arena be loatra izay nananany tao amin'ilay tanàna. Raha izany no nahazo ny vadiny Lota dia mihevitra venareo fa mbola hitranga izany. Tsy mitovy tanteraka amin'izany aloha e. Nefa kosa azo eritreretina ny fototra ny dia mitovy ihany. Jereo tsara anie matoa Andriamanitra nanome ny famantarana io dia tokony hankatoa azy isika. Ny kristianina izay nandao an'i Jerosalema tamin'ny nanafian'ny Romanina azy dia tsy nisy maty tamin'ny nandravanany tanàna. Amin'izany ihany koa izy ireo dia afaka nivelona mpilaminana tamin'ireo toerana izay nitsoahany. Mazava ho azy fa Andriamanitra dia mikarakara foana ireo olona. Sa tsy marina ry ve zany? Manahoana ny hevitrareo amin'izany? Raha miala amin'ny tanàna dehibe daholo sika dia izy indray izany ny toro filazantsara amin'ireo izay mbola tsy mahalala. Eny tokoa tena marina izany. Ohatry zareo ny rehetra kosa aloha tsy afaka mandeha daholo. Fantatrareo tsara izao fa izaho vao kely anaka. Ary ny vadiko koa aza tsy mbola momba. Raha ilay resaka hoe iza ny toro filazantsara, izaho mihiny fa hanaparitaka izany ny hainao anjery. Ho fantatra tsara amin'izay fa ny sabotsy, io no andro 7 izay namasian'Andriamanitra sy nitahiny hatrany am-boalohany, ary ho famantarana eo aminy sy ny olona. Anjara ny tsirairay izany misafidy. Ie, marina izany. Eo ny Apokalipsy 7:20 no miditra an-tsehatra, izay antsoin'Andriamanitra ny olona mba hiala ao Babilôna. Miala aminy anareo ry oloko, mba tsy hisy azo anareo ny loza manjo azy. Tsy maintsy misafidy isika. Na hanaraka an' Jesosy sy hanamasana ny andro izay novidiny ho andron'ny Tompo, na hanamasina ny alahady ka handray ny mariky ny bibidia. Zany ve tsy adalana be ilay ty e? Efa fantatrao izany rehetra izany Luka. Raharaako izany. Aza manao an'izany ianao ka. Tsy miditra amin'izany a. Aleko ihany manompo an'Andriamanitra e. Or zareo a. Efa eo daholo anefa famantarana e. Ka inona ihany mbola andrasantsika? Ny trano, ny tômôbila, ny université, ny vola. Zany ve natakasika amin'ny fiainana mandrakizay? Tena mitapy ilay ty. Eritrereto io hamoy fananana. Dia anao ino? Nge tokony hanao ohatr' azy e. Deo miala fa sola sadaly eto aty. Iza ny ombon-kevitra amiko? Zakoa?
tokony hifandamintsika. Ary ianao nga tsy hiaraka aminay? Za tsy andeha ka. Amiko aloha adalana be zao ataonareo zao. Fiainana tsara be tiako tsombaina amin'izany. Ary Clibert? Tsy haiko a, tsy hitako izay atao. Aleo aloha za eritseritsy e. Aleo aloha za iandro kely dia ho hita eo marina izay zava-mitranga. Aiza na lalako raha tsy sininina mitranga akory eo. Marina mihitsy izany ka. Hatreto aloha dia tsy nahenao fa tsiraidirety. Retirety ahoana e? Satria olana ny tsirairay izany. Ny tsirairay ny tompo safidy amin'izany. Na hitsoaka na tsy hitsoaka, tovy ihany izany. Luka, ny fanahy faminaniana milaza izany mazava tsara e. Efa nasehon'Andriamanitra antsika ny zavatra mety iseho, ary izao ny safidy tokony ho raisiny tsirairay. Mampime mihitsy ny angeza amin'ny fiainanareo izany e. Aty amin'ny taonjato faha 120 ve isika dia nareo mbola miresaka n'izany faminaniana izany ihany. Sady ny fiainako izao tena mahafinaritra mihitsy ny amin'izao. Sady tia koa, za tsy mahatoky ny baiboly izany intsony, sady mampiditra io mamoaka. Tsisy ny tena marina izany akory aho. Ny tsirairay koa dia samy manana an'izay heveriny fa marina e. Mba maiza manarara ohatry ny fiainana ry zareo a. Ny fiainana angena atao hifaliana e. Tsy izany izany faharan'andro izany. Rehefa maty ny olona anankiray dia izay ny azy ny farany fa tsy hoe taraiko aloha nareo e. Luka, aza miteny an'izany se. Fa maninona? Sa tia langina? Za tsy maintsy miteny e, na tianareo izany na tsy tianareo. Ka ahoana? Hisy araka amiko ve? Ary ianao? Mandeha ve? Luka, aza mandeha izany ho a? Leo andredirediny reto miseho mpivavaka reto aho ka. Luka, aza mandeha ry se. Aza mandeha ahoana? Felako iza no mbo miteny amin'izay tiako e. Mbay. Ela zany tsy vetivety sady amitaka anay, mikaraingana. Mifona sefo. Inona natahorany lary zany re? Fa tsony iny. Tsy navola azy lahy. Voasambotra zao sasany noho ny adala lahy. Za efa niteny fa tsy haiko io. Raha te hiara-iasa aminay ty de mila bandezana. De ataona inona zany le ty? Tsy haiko. Vono ihany le venjan'io. Ay, aleo anaovako azy ary. Ndazo kely aloha. Ty misy asa farany meko any lahy. Raha tsy te ho faty lahy.
misy asa manokana ampanaoviko any laty. Ahoana? Sa zay mihitsy ny tokony ataonareo atsiny ela. Sa ahoana ry zanto kely? Sa tsaloha ilay taloty fa saingy tena manan-danja be. Misy abahany amin'ny entatsika, lasa tampoka tany anserana tsambo hafa. Entana sarobidy tsy manan-danja be io ah. Aela ireny no mandeha maka izany ihany. Anjara lahy no manao izay mahatonga izay aty tsy misy raorao na arakaraka. Tsy zavitra raha lahy. Hoe taty ny lakile. Mandeha irery lahy amin'ny moto. Sady tsisy olona iaia amin'izao poziny lahy zao. Tsy ilaiko miverina ty lahy. Raty vitsy zay. Aya lahy. Malaky letsy. Tena tsy naposika ho tonga malaky be ohatr'izao izy ty. Le lalàna ny alahady ve? Ie, efa nekeny Brezila mihitsy ilay izy ariko. Sady efa lany tao amin'ny antenimieram-pirenena. Tena nalaky be izy ty a. Tena marina mihitsy zany sia. Lasa ohatra ny hoe fokotany iray mihitsy zao tontolo zao. Mba manahoana ry zao ireo membre any Aferinikafa any? De tsy haiko mihitsy. Ny any fantatro zao dia ny hoe vao nivoaka ny lalàna dia lenjehana ampitandrina sabata. So ihany sika fa natoky ny famantarana izay nomen'Andriamanitra. So ihany koa isika fa tonga dia nakaty vatany vao nivoaka tany Etazonia ilay lalàna. Zao mba tsy tratra ny fanendrehana be. Tsy ho ela intsony zao dia ho fantatra fa akisy. Tena tsy ho ela aloha. Zao ny fotoana tokony andehanantsika any amin'ireo toerana tena mitokana. Zay ry ny sitrapon'Andriamanitra. Mila vonina mandrakariva isika. Amin'izao fotoana izao dia mety efa fantatrareo angamba ny antony nampanatsoko anareo. Ny amin'ny fivavahanay ve? Ny tena olana dia tsy ny fivavahanareo loatra fa ny fidiriny fiangonanareo tsy ato rehefa sabotsy. Ny sabotsy ange tena andro ny tompo e. Tsy afaka miasa mihitsy izay amin'izany. Iny e, za koa tsy te-hatevitra be aminareo amin'izany. Mila miasa fotsiny nareo rehefa sabotsy dia izay. Efa nahazobaiko mazava tsara fa ity orinasa ity sy ny hafa rehetra dia tsy maintsy miasa ara-dalàna rehefa sabotsy. Sady vonona hiasa moa nareo dia voatery handroaka nareo zahay. Efa vonona ny sakafo.
Efa nahazo alekandro vaovao ianareo? Ie, sady milay be le izy. Inandray vona veriko fa nisariko tamy mampimeve. De rovina indray zany vao vita. Afaka herinandro ny sady tonga de alefany am-poste. Ay, tsara kosa zany a. Sady karatra tiako aloha tsara mampiasa azy no ilay boky kely taloha e. Fangaza ihany. Jereo anefa mbola soloina piso atao anaty io tsy karatra io rindrina kely ao. Ary ianao Claudia, eo voaray ve ianao? Dada, Claudia ne Batiste. Eny e, tsy maintsy ala zany. Tsy mety amin'ny feo fieritreretako. Zany hoe tsy hanaja ny sabata izany. Ako toraka izany. Ary ahoana ny hevitra ry Pedro? Claudia, mba fantatrao moa lozan'ireo izay tsy manana an'io karatra io. Boky taloha dia tsy azo ampiasaina intsony, tsy maintsy ampiasaina io karatra io. Sambolina indray ny tetavinao. Dada Andriamanitra Claudia, raha tsisy an'io karatra io angenao tsy afaka mividina mba moray azy. Enina dia vandraitra ray azy. Tadinao fa tsy maintsy hisy fanarahamaso maneran-tany. Ary ho hitany amin'ireo fitaovana manara-penitra foana ianao. Ary za mino fa amin'izao ory izao ny anaranao. Dia efa ao anatin'ny lisitra ireo karohin'ny polisy fatratra. Azonao tsaratsara hoe zany zavatra zany? Inona izany e? Za tsy maintsy mivavaka. Efa nitenena ve ianao atsanony any zavevavaha zany? Iny? Feno iny taratasy iny? Za mihitsy nanotraneny fokontany mba hahazoana ny karatra ao. Za tsy maintsy manaja sabata. Hatramin'ny fihinandray zanako ny tsy manaraka azy elasaiko. Angany, feno malaky iny. Tena zazalika mihitsy ty. Zao nao fiangonana ty anty. Kay, oka tata. Za hijanona ka. Andriamanitra mahalala momba. Tsy maintsy mamelona ny vady aman-janako a. Ahoana no ataoko raha tsisy asa? Tady asa koa amin'izao fa sarotra raha teo. Eny e, sady za koa inga afaka mivavaka raha teo rehefa raha aly. Misy fiangonana kely izay manko akaikinay. Tokony misaina tsara nareo vao manapa-kevitra. Andriamanitra ny fitiavany. Tsy tiany hijaly ny zanany. Tiany sika raha miasa. Sady tsy hitako koa ny izay mahasamy fa mivavaka sapotsina lahady. Ny tena izy dia mitazona andro iray fotsiny. Sa tsy marina izany? Dia koa no nieritreritro e? Indrisy ry Pedro. Hoy ny Baiboly hoe marina amin'ny finoana no velona. Eny ary. Ataovy tsy zany ty taratasy fametra fialany ty. Tansia, fa inona nataonao aty? Manao miala tsiny fa tsy afaka nividiny ninata ianao. Fa manino? Raha araka amin'ny fahalalako, ianao dia naman'izy mivavaka amin'ny tandrina ny sabotsy ireny. Tsy afaka mividina mivarotra ninonareo. Tamin'ny taloha zany fa tsy amin'izao tsony e. Zany ve? Azonao marina ve zany? Mazava ho azy. Vetivety hoe. Rehefa nandinika ary Claudia, dia aleoko mahita anao makany amin'izay sa any ambanivohitra. Mino aho fa ilamina tsara ianao any. Miala tsiny kia, afaka mandeha amin'izay ndry, azafady a. Iza no tadiavindry ho faty mosary eo? Kia, marina ny ndry. Baiboly dia manambara ny fiverenan'i Jesosy. Raha ny akatany an-danitra dia nilaza eo andreny fa mbola hiverina indray izy. Rehefa mahatarana rehetra mikasika amin'ny fiaviany dia efa miseho avokoa. Ireo loza maro samihafa izay manimba ny tontolo misy atsika dia manaporofo fa efa akaiky ny farany. Mbola mivony varavara-pahasoavana. Mivavay ianareo ka manefy an'i Jesosy. Indro ny faharetan'ny olona masina izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Eny, ireo izay miaraka amin'ny Jesosy dia tsy maintsy hiara-ny fanendrehana
toy izao efa hitantsika izao sahady. Nefa hoy izy amintsika hoe aza matahotra fa indro izao momba nareo mandrakariva mba raha-pahatonga ny fahatateran'izao tontolo izao. Dia izao koa izay maharitra tamin'ny farany no vonjena. Anio azy raha mandeha ny feony ianao dia aza manamafy fo tahaka ny taloha intsony. Niverena amin'Andriamanitra hoy izy manao hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, koa izany nampaharetako famindrapo anao. Tianao Andriamanitra ary miandry anao fantatra izy. Vonona ve ianao? Tampony hevitrao. Andriamatompo tsara isany. Ity lehilahy ity dia tena mampidi-dosa. Eo amin'ny fiarahamonina be sy ny maro dia mirahina amin'ny zavatra rehetra, fa izy kosa dia miseho manambany izany. Ny rehetra dia mahita maromaro tsiraisana ny amin'ny andro fivavahana fiasana. Hitanareo fa sarotra vao vita izany, fa izy kosa mandahaka itsy rano firaisaka iny. Mazava ho azy izany tompoko fa mandà ny anaja ny alahady izy. Eritrereto angeny ny fiatraika izany fanivaivana izany eo amin'ny fiarahamonina, fa izy kosa dia manamava mpahabe maso ilay andro nitsangana Jesosy Kristy tompo dia ilay zanak'Andriamanitra velo. Laviko izany tompoko. Fandavana tsy azo eo keny. Toy izy ny teninao. Izy ity koa dia tsy mankatoy ilay nitondra ny afatr'Andriamanitra dia ilay tompony tompo izay nanova ny andro sabata, andro fahafito ho andro voalohany amin'ny herinandro. Ny rehetra dia manaiky izany, ko maninona izy miseho hiavaka amin'ny be sy ny maro eo e? Ny fiangonan'Andriamanitra rehetra dia manaiky io didy vaovao io. Koa tsy azoko hoe inona mbola mampisirisiri ny fiangonanareo amin'izany. Maninona nareo tsy manaiky e? Dia ho afaka ve nareo e? Ono a? Afoy izy ho hevi-disonareo io dia hivohitana tany ty varavaran'ny fontsy ity. Tokotry ny tsisy ny fitsarana anareo. Fiangonana mihitsy no hiaro anareo. Maro ane nefa nela tamin'ny finoany e. Maninona nareo raha manao izany? Inona mampiziriziry anareo? Ha? Henonareo ve zany e? Jesosy nitsangana sy niseho tamin'ny mpianany ny alahady. Ka igo inona mbola ifikiranareo amin'ny asabotsy izay voalaza ny testamenta taloha e? Ha? Lalàn'Andriamanitra dia maritra mandrakizay, sady Jesosy nilaza fa tonga andava fa hanatanteraka. Tsy fantatsao izay lazainao. Jesosy izy tena no niseho tamin'ny toerana maro ilaza fa tsy niandro sabotsy intsony no hivavahana, fa ny alahady mba ho mariky ny fahavitan'ny famonjena sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Satan izany e. Sandoka ho Jesosy fotsiny izy. Mamitaka olona fotsiny ny asany. Ahoana no asahinao maneso ilay zanak'Andriamanitra tahaka izany? Ha? Mitenena ratsy eo ihany ianao raha tsy ahita ny zanakao velona tsony. Nandritra ny androm-piainako tompoko, nahita jolany tenako, nahita mpangalatra, nahita mpamono olona tonga teto amin'ity tribonaly ity. Teto izy ary nandika lalàna kitsanano. Fa izaho kosa lazaiko aloha fa tsy mbola nahita lehilahy toy izay ity mipetraka eto hatramin'izay niasako tato. Araky ny hevitrareo dia inona moa izany mahatonga azy eto? Noho ny fanompony an'Andriamanitra, ny fanajany ny andro fahafito izay andro ny tomposolon'ny alahady izay ataontsika ho fitsarana ane. Ny fandavany tsy anaiky ny alahady ho andro fiankofana ka diso ve izy?
ny fitsarana eloka be vava ny tokony andanitsika rondofa tsy nitsangan-javatra toy izao tovolahy zay tsy ahitana tsiny velivelo manoloana antsika eto fa mba avy areo vakilakely ne zay voasoratra reo ao sisy zavatra raha tsy vitanao na dia indrindra aza tompo sisy tokony ny anamelohantsika azy mihitsy za tovolahy zay manoloana antsika za tompoko izy a dia miendrika olay tahaka latiko eketirany zany tompoko tena mampibozy io lehilahy io mangina mila fanginana kely azafady eny zao re tompoko lahy sy tompoko vavy ny tena izy a olona tsy meloko zany ty arovako ty raha mba mitondra tena tahaka azy isika dia ho tena tsara ny fiarahamonina misy atsika mila olona oatra azy ny firenena aleo izy ho afaka aleo samy manaja ny finoana izy dia mahatoky an'Andriamanitra ary olona azo itokisana tokoa eo amin'ny fiarahamonina misy atsika tsy namono olona izy tsy nangalatra tsy nanondrana boîte rose tsy hitako raha araky ny lalàna ve dia olona oatra zany tokony aloha laha ny andro fotsiny sika eto amin'ity tribunaly ity zavatra tokony vita mora foana dia mbola sarotona ihany fa inona ny andrasana tsy hamarana anazy ty e ataoko angamba fa ny tsara indrindra amin'ny fiarovan-tena dia ny fitenana ny sirairay avy raha mba mety ny andre matovoloha maninona moa raha mba ilontsika kely ty lehilahy ity ao amin'ny soratra masina dia tsy misy mihitsy toko sy andiny milaza fa nosoloana ho alahady andro voalohany amin'ny herinandro ny sabotsy andro fafito izay andro ny tompo ny sasany dia milaza fa ny andro fafito dia sabata ny jiosy nefa tsy zany talohany nanomezana ny dimy folo azy dia efa nankalaza ny sabata ny jiosy tany amin'ny famoronana mihitsy azy dia efa nanao ny sabata Andriamanitra sady nataony izany mba hamantarantsika fa izy ny mpamorona sika nitrahatra izy tamin'io andro io ary nitara tsy nanamasina izany ary ny didy faefatra eo amin'ny Exodosy toko faharoapolo dia milaza fa tokony hitrahatra rehefa sabata andro fafito satria sabata ny Jehova izany lainga avokoa zany tompoko tsy misy afa-tsy lainga mpandainga mihitsy io lehilahy io Jesosy izy aza tamin'ny tonga teto tany dia niasa sabotsy nanasitra nano marary sady namelareo mpiana ny oty ny vary mba laviko tompoko tsy tokony hanapaka ny antsara fitenenany olona zay arovako mihitsy izy tompoko metra tsara aloha ianao e toy izy ny fanazavanao Jesosy mihitsy milaza fa tokony sabata ny nataon'i Jesosy dia nanitsy ny fomba fitandremana ny sabata mba tsy hitovy amin'ny fariseo sy sadoseo ny apôstôly koa aza nanaja ny sabata tamin'izany andro izany tsy misy na dia andiny iray aza milaza mazava tsara ao amin'ny baiboly fa efa niova ny andro fivavahana izay efa napetrak'Andriamanitra tamin'ny famorona ny andro fafito na ny sabotsy no sabatan'i Jehova ko anatytsika na tsy tiatsika dia tsy hiova mihitsy izany ny andro fafito ihany no tena sabata tsy misy olona na dia iray aza mahazo manova ny sitrapon'Andriamanitra izany no antony anatsaka io andro io ka tsy mampanina na dia anaraka hatramin'ny haiko azy zay vao mivoaka ny trano fisarana ireo mpitsara mba handinihana ny sazy izay mety omena nyity lehilahy ity marina fa saika hita maneran'ireo fitsarana eran'izao tontolo izao ity toe-javatra ity ny fizirisirin'ireo fiangonana izay milaza ny azo fototra ny fivavahana kristiana no mahatonga izao fitsarana izao saika hita isan'andro isan'andro
andeha ange hoe notsika ny hevitra ireto olona vitsivitsy ireto hoe azafady tompoko inona izao no sahaza everinao sahaza io lehilahy io hitako aloha fa tena nanao ny asany tsara ilay mpitsara e mino fa nameloka azy araka ny lalàna efa misy izy ireo za koa aloha mihemboka amindra namana anankiray ato e saotra betsaka ary ny hevitrao tena mampalahelo ahy ny fomba fandraisan'izy ireo ny soratra masina nefa izy mba mpivavaka ihany saotra tompoko samy manana ny heviny ihany moa ny rehetra mikasika ity raharaha ity ary izay indrindra angamba no antony manome lanja bebe kokoa an'ity fitsarana ity ity indray misy tovolahy iray izay manana hevitra mety ahalianantsika bebe kokoa izy dia efa anisan'izay membre nytony sekta mivavaka sabotsy tony taloha afriny ianao no mivavaka tao amin'ny fiangonana io tokony 5 taona mahery kely teo dia ino izany nampialanao tao zay fa tena azoko ny tiany baiboly ambara tsy hitako izay fotom-pinoana tena mazava tao tena zava-dehibe amiko dia mifanandraman'ny tsirairay miaraka amin'Andriamanitra miliainana sy tsapatsara izany hoe miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo izany ary ny amin'ny fitsarana androany ahoana ny hevitrao tokony hafahana ve sa elohina ilay lehilahy ao hitanao amin'ny manamanandry zareo dia tiako izy raha hafahana saingy mba tsara ny fiarahamonina kosa dia tokony melohana ihany izy mba tonga saina ny hafa isika nge mila miray iny e tokony mba manaraka amin'ny be sy maro izy sy ny fiangonany sady raha ohatra na manokana dia tena leo an'ireo sekta be da be ireo a tokony mihevitra ny tombontsoa amin'ny be sy maro izy ny olona tahaka an'ireny dia tokony fohanana tsy ho eto amin'izao tontolo izao eto mihitsiny saotranao afaka fotoana fo dia iverinao anatin'ny hevitrano fitsarana ireo mpitsara amoaka amin'ny valon'ny fitsarana mariana fa nizarazara be ihany ny hevitra teo amin'ny mpandikan'ny lalàna izay mandidiny anamasina ny alady anao dia milaza ao fa voaheloka mandra-pahafaty ianao mangino azafady mila fanginana andre matoko tsara mba angataka fitenenana kely azafady o raha mandray an'io lehilahy olomeloko ianareo ka omenareo ny sazy ratsy lavitra indrindra nohony izay olona tena mpandika lalàna dia indroko ny tenako melo miaraka aminy tsy mbola nahita olona tsy manan-tsiny ohatran'ity lehilahy ty ny tenako teo amin'ny fiainako ary tsy mbola nahery fahamarinana lehibe ohatran'izay lolahy zay tsapako fa nisy fahazavana lehibe tato anatiko ka tiako ny anompony Andriamanina sy ny lalàna izay arahanty le ho an'izay tombotsy mpivavaka zeto sanga zay a mizaiza mivavabavaka mitetika anovana eo arenoleleke nareo mitsata elako voaka tao rendray misy anakiroa ampifalifaly alisany Asantsoka ihany ireo miseho mpivavaka be ireo.
jereva ngely sary ry zareo mandeha am-piangonana foana rehefa sabotsy amin'izany ny baiboly tsy miala tanana mihitsy so mampalahelo za koa zany mba hitondra nyity baiboly ty any am-piangonana manjinio tenifany jerina tapika reny ndo ialangany mino fa fantatrareo tsara ny krizy mahazo ny firenentsika amin'izao fotoana izao tsy fantatra intsony ny CVP tokony mba ho raisin'ny governemanta mamoso ny vahoaka ary miparitaka ny asan-jolay amin'izay hita fa mitovy ny trangany zavatra eran-tany na dia ireo firenendehibe azy dia very hevitra manoloana io krizy io ry tompoky lahadzainy amin'ny mampanolo-tsaina ara-panahinareo inona no tokony ataoko efa nataoko daholo izay rehetra azo natao mino fa ao amin'Andriamanitra ihany ny vahaolana fantatray tsara reo antony rehetra mahatonga olana io Andriamatoa sekretera jeneraly ary manana vahaolana raitra sady bahomby atolotra anao izahay ny firenena rehetra eran-tany dia manaiky mba handingana reo olona rehetra izay mipikitra tanteraka amin'izany sabaty izany tsapa amin'ny fiangonana maneran-tany tamin'ny fivoriana fa ireo lozy ireo dia famantarana rehefa n'Andriamanitra ho an'ireo olona izay tsy manaiky ny andro alahady ho an'ireo tompo amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika efa natao avokoa izay azo natao ny sasany aza maty noho ny fampijaliana natao tsisy vokany ny ran'izy ireo aza dia mameno ny arabe petsaka tamin'izy ireo nefa niemotra ka nandoa amin'ny fivavahany nefa misy mizoly any reny tena mazan-doha mihitsy ireo sekta ireo tomboka tokony mifaty daholo ireo fantatrareo tsara nefa ny demokrasia eto amin'ny firenentsika dia mandany sasy famonoana faty azafady tompoko mba sainy kely ty tsy mivy ianareo fa misy olona tokony ho faty mba hiarovana amin'ny fanjakatsika dia ataonareo ahoana izany ny zon'olombelona président azo foana ny re lalan'ireny rehefa mila manapa-kevitra maika isika atao faingana izay tokony ataonao araka ny soratra masina ampiasao ny fahefanao ary ataovy izay tokony atao arakaraky ny amin'ntsika ireny olona ireny aingana no azotsika sitraka avy amin'Andriamanitra oeken'ny anteny meram-pirenena ve izany iresaka amin'ireo solom-bavavoaka izay mba azotsika latsabato ilaina amin'ny fandaniana io lalàna io hanampy izany ny firenena rehetra eran-tany dia anoto izany ihany koa aya matahotra nareo tompo tsy hoe ilay be olevana amin'ny mpanakorotana engany famonono faty ndray matofo loha manohatra ny zon'olombelona ane zany ahoana tsy manaiky an'izany aho eny ary ho ampiarina ny lalàna
rainay izay ny an-danitra mba harovy ireo rahalanay izay mijaly any am-pony ampatan'izao ny fony izay mijaly avaozy isan'andro ny fitiavanay anomponao raha io ho tsinotsinona ny fanenjeana anay raha hoarina amin'ny hafalianay tsenanao aoko ho tanteraka amin'ny fiainanay hatrany any ny teny fikasanao amen. Ela ny ela fahalalana mihitsy zao mampirisiketsiky ampiasa ny tanatsika tonga zao fotoana amin'ny valifaty ka inona zany andrasantsika e vonoa ihany reo ty avakavaky reo e
já brilha a glória eterna, que Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Todos grandes, eu por obediente, vencendo, vencendo, por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, os juízes hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido em Jesus.
fa toeran'iny ty maizina be ty fa izaho zany ary mba misy olona ary ve zao ato sa za rery ny eto ohatrany hoe za rery mihitsy no ato ka io misy tomobile tena za rery mihitsy zany no ato Fia, tsy irery ianao. Anjely marina. Gabriel, anjely miasa ho an'Andriamanitra. Aty amin'ity toerana ity ve? Hatramin'ny nanombohan'ny arivo taona, ny tany dia voageza, manginy ary foana. Tsisy olona intsony amin'ity tany ity. Voagadra eto ny devoly ka tsy manana olona ho fitahana intsony. Zany hoe anjelin'Andriamanitra zany ianao raha azoko tsara. Dia inona zany no tena asanao? Tsy haiko raha azonao tsara ny fiantraikan'ny asa izay ataoko na tsy. Eny e, mety tsy ho azoko tsara tena aloha fahasarotan'izany e. Satria moa ianao anjely, mba azonao lazana amiko ve hoe iny ity toerana ity? Izao ny fanjakana dadiny Satana ho atsangana. Nefa jereo anie ny zava-bitany, baribarianina, korotana, tsisy ay. Eto amin'ny toeram-pandevenana eto an-tanànanareo misy atsika. Toeram-pandevenana? Izany hoe fantatro daholo zany ireo olona milevona ato. Ny ray aman-dreniko, ireo namako. Tesquera Rodriguez, la Cardioca. Ramsey Timothy, ilay mpamboatra mofo tsara be teo an-tanàna. Ary ty iray ty, fa maninona ty no misokatra? Ireo dia an'ireo olona izay natsangana tamin'ny maty, tamin'ny fiverenan'i Jesosy teto an-tany. Fitsanganana voalohany. Fitsanganan'ireo marina. Hay. Lucia de Paola. Fa ahoana koa mba navavonjy an'ity vehivavy maditra be ity? Feno zavatra tsy ampoizina amin'ny paradisa ary Luka. Mibebaka tamin'ny fanao ratsy ny Lucie. Milaozana ny fahotany ary nanolo tena tanteraka ho an'ny mpamonjy izy. Izay no mampiavaka ireo olona natsangana sy ireo izay mijanona amin'ny fahafatesana. Ka miandry ny fitsanganana makany amin'ny fahafatesana mandrakizay. Arnilo Lopez, rahalahy Arlino, olona fiangonana. Fa nanina izy ny tsy voavonjy nefa izy mazoto manao asa fitoriana be mihitsy. Tadidiko tsara mihitsy nefa ny asa nataony. Izy dia anisan'ireo natarika olona betsaka mba hivavaka.
Inona ny tena antony? Nanana fiainana roa izy, ota izay tsy sain'ny olona akory no nataony. Tena niasa mafy tamina ny fanamasina, nefa tsy nizaka ny mba hibebaka akory izy. Nanidy ny fony tsy ho an-tsainana mandrakizay izy, ka nijanona teo anilan'ny Satana. Ary tsiray ty, izy ty araka ny dady dia hita fa mbola tanora kely ty a. 12 taona. Ahoana ny alalanao an'izany? Lucas Delbuquerque. Mahita tsara ve zazany? Tena zany mihitsy Lucas, fasanao io. Fa nisy inona? Mikatona an'ilay izy. Zany hoe vera zany. Tsisy zavatra tadidiko mihitsy na dia iray aza. Teo ambony moto zao no nahatsiarovako saina farany. Teo ambony moto aty. Lucas, za dia nividiana manokana mba hiaro anao. Fantatrao daholo zany momba. Nandritra ny 12 taona dia tafakambana tamin'ny fiainako ny ianao. Andro nahafaly tokoa rehefa notendreny karakaranao ny anjara asako. Tsaroko tsara, rehefa nisaraka dadanao sy mamanao dia tena nalahelo be ianao. Inona ny tsy nanakananao izany? Tsisy zavatra azo atao hanoerana ny fahafahana misafidy. Ny tsirairay no misafidy izay ho aviny. Ianao ohatra, rehefa nialehibe ianao dia nilozanao tsikelikely ny lalàn'Andriamanitra. Nihodina tamin'ny zavatra hafa izay nitondranao amin'ny fahaverezana ianao. Nirongony sy ireo namandray. Noeritreretiko fa namoaka avokoa ange izy ireny. Te hanan-karena. Tsy andao an'i Jesosy ange ny tato an-tsaiko e. Mba te hanala azy kely aho.
mba tiana rarotra ny fahatandrako koa mba te hiaina tahaka ny olona rehetra. Izay mihitsy anie natolotra Jesosy atsika e. Fiainana mandrakizay izay lehibe lavitra noho ny arena rehetra. Ohatranao koa Luka, antapitrisany manakalo ny fiainana mandrakizay amin'ny rendrarendra sy ny rehaka izao tontolo izao. Mitady fiainana izy ka nahita fahafatesana. Naleo ny vavahady malalaka toy izay ny safidy ny vavahady etsy. Mikataka reny izy ka nahita zavatra mora aloha sy arafesiny. Aiza izy ireny izao? Eto ao ambanin'ny tany. Fa maninona ny ny sakananao? Luka, tamin'iny alina iny dia nataoko nandalo tao an-tsainao fiainanao hatrizay nefa tsy azonao. Tamin'ny farany dia nandray endrik'olombelona mihitsy aho hamonjenanao. Sefo aratasinao azafady. Eny tompoko. Ary nareo somary mandeha mafy any a. Tsy hita moa izy ity rasefo fa mba somary maimaika kely. Luka.
Tsy ho hitako tsony zany ireo olo tiako. Zany hoe very mandrakizay aho zany. Ena Lika, tena misy zavatra banga lehibe atao poko. Ratra ty hazavaina fa tsy antoka tsy azo amboarina. Ny faniriako dia ny ahitanao any paradisa, ny ampiaonanao amin'ny Jesosy. Ny riako ny mba hiresadresaka, tsy manapetra miaraka aminao. Ty hifampizara zavatra maro aminao aho, tena nangetahita mihitsy aho ny ampiseho anao ny tompo. Ireo anjely, ny lapa, eny e, ireo zavatra tena tsara takatry ny sainao mihitsy. Tsisy hevitra tsony zany ny amiko. Tsia, indrisy Rebeka, tsia, efa nikatona ny varavara-pahasoavana, efa ao arivo taona izay. Ny voavonjy rehetra dia efa velona avokoa. Voavela eloka ary nahatsienana mandrakizay. Ireo very kosa maty eto amin'ity tany foana sy karakaina ity, miandra ny fitsanganana faharoa dia ny famaizana mandrakizay. Ary anisan'izany ianao. Ary iny izany fekiry izany tapitra izay ny arivo. Izy Jerusalema vaovao fa midina vanivany. Tena tsara tsy izay. Maraisoa zako bawang Asa bilang tahu dia tu. Mampir dia ni. Nice lah.
nofoko e. Very mandrakizay. Vao kely anefa dia efa nalala an' Jesosy. Nahoana ary no mivavaka miambamboatra izao? Lasa mivary lavo. Sofa mbola velona. Velona e. Velona. Jesosy io, misaotra anao fa mbola nomenao tombonandro ahafahako mibebaka. Misaotra noho ny famindramponao sy ny fiainana mandrakizay izay nomaninao anay. Tany ho anao aho ary mamela ny fahotako. Amen. Mba eto Arsia. Mekare. Grandes são as diferenças que a vida nos impõe. Nós podemos aceitá-las ou fazemos divisões. Eu não sei quem você é, nem o que pensou de mim,
é bom que unamos forças pra chegar até o fim. Chegar ao fim, pois o céu será assim. Toda língua e nação, toda raça e cor, num só coro unido, e o regente é o Senhor, e por tempo eternal viveremos ali. Não mais morte ou temor, só a vida e o amor, lindo sonho sem fim. Cada dia, cada situação, jogando preconceito, trocando censura, pura fraco, vestindo a guerra, curtindo a paz, testemunhando a cada dia o fogo do que vem afinal. Os inimigos se abraçarem, fazendo o bem, vencendo o mal. Toda raça e cor, e o regente é o Senhor, viveremos ali. Não mais posso temor, só a vida e o amor, lindo sonho sem fim. Não importa o lugar, não importa a dor, se pudermos lutar. Quando Cristo voltar, todos vão entender. Palavras de fé, linguagem, o amor não consegue traduzir. Basta sentir, é preciso ser, é preciso toda língua e nação, toda raça e cor, num só coro unido, e o regente é o Senhor, e por tempo eternal viveremos ali. Não mais morte ou temor, só a vida e o amor, e o sonho sem fim.